Fanjakana 570 sy 7 sy teretsy ireo mpiadina BC manerana Anosy kiondalana farany ity herinandro ity. Fahadiovana tanàna mila manova fotom-pisainana ny rehetra tsy ho zatra gaboraraka ka iandry sazy vao ary mairery no sehatra tsy miankina ny ministry ny fitsarana misokatra amin'ny fampiresahana ny fanjakana hoy kosa ny ministra. Manatitra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny lambavao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany maneho ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny SADC ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny famahana ny olana misy eto sy ny firosoana makany amin'ny fifidianana hoy ny filohampanjakana ny kolonel Mikael Randrianirina tamin'ity androany ity. Tsy nisy nanenjika mpanao politika teto hoy ny fanambarany raha namaly ny fangatahany SADC ny amela malalaka ny mpanao sesitany politika iverina eto antoerana sy ireo mahakasika ny gadra politika. Nanamafy kosa ny mahakasika ny gadra politika. Nanamafy kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa manao fandikan-dalana daholo ireo olona voakasika sy nampidirina amponja ireo. Maleo tena ny fitsarana ary tokony hiatrika fitsarana avokoa ireo rehetra nanao tsy nety hoy kosa ny ministry ny fitsarana. Ny antsipirian' izay tatery ny Ando Miaratina eo amin'ny sasiny ratsariny Niaro Tanjo. Farafahakeliny teboka fitonono votra tamin'ny fanapahan-kevitra sy tolo-kevitra narosany SADC ho an'i Madagasikara nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahin'izy ireo Maltany Gaborone na Botswana. Nanamafy ny fanoana ny vahoaka manaraka ny lalam-panorenana ary ny fampandrosoana maritra. Nangataka ny gouvernemanta mijoro ankehitriny ny SADC hanatanteraka fanavaozana mangarahara sy arahany rehetra mandray anjara miaraka amin'ny fandaram-potoana mazava sy voafaritra tsara. No mafisy ny fionana ny tapony ihany koa fa ilaina ny famerenana ny filaminana manaraka ny lalam-panorenana izay tokony hitarika amin'ny fananganana gouvernemanta voafidy ara-pomba demokratika. Ny antsony anaovana dinika nasionaly iarahan'ny rehetra mandray sy ireo mpikambana amin'ny Génération Z ary ny fiverenana ireo kodikody mbola mpanjakana nampahantitra ny firenena malagasy nisy ratsy nataony hoy ny fanamafisana manoloany ireo olona nambaran'ny SADC hoe angalatra sy nontsoky fandikan-dalana avokoa ireo votana any amponja ka tokony hiatrika ny fitsarana. Nanao fandikan-dalana daholo ny olona migadra eto Madagasikara satria maleo tena ny fitsarana malagasy tsy mitsabatsabaka amin'izany ny gouvernemanta dia aoka zany sy olana andika lalàna hiatrika ny fitsarana io fa tsy misy gadra politika eto Madagasikara. No mafisy ny filoham-panjakana fa misokatra ho an'ny malagasy rehetra ny fikonan-doham-pirenena. Natokana ho an'ny malagasy irery zany ary tsy afaka miatrika izany ny tsy malagasy hoy izy manoloana ny antsony SADC ny tokony hanokafana ny fikonan-doham-pirenena ho an'ny rehetra. Ny inclusivité mikasika an'io fikonan-doham-pirenena io dia efa mazava ny positiontsika aty Madagasikara fa ny inclusivité dia ny fampandraisana anjara ny rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny fampandraisan-jara ny vehivavy, ny ireo manana ny fahasembanana, ireo fikambanana, ireo tontolo ambany vohitra, dia ny parti politika rehetra tsy ankanavaka eny fanano-panohitra azy. Ny mpanohitra rehetra dia handray anjara amin'io fikonan-doham-pirenena io. Fa saingy kosa ny tsara ho faritako eto dia natokana ho an'ny malagasy io fikonan-doham-pirenena io fa tsy ho an'olona avy any ivelany, tsy ho an'olona tsy malagasy. Toy ny firosoana makany amin'ny fifidianana. Dia ny fahavonona ny fanjakana malagasy voalohany indrindra ny ara-iasa amin'ny SADC amin'ny famahanana ny olana raha misy moa ny olana. Satria ny fiainana dia mandeha tsara eto Madagasikara, ny androm-panjakana miasa manao ny asana, izany hoe tsy misy olana eto Madagasikara aloha raha ny fahitana azy. Fa vonona ny fanjakana malagasy iara-iasa amin'ny SADC hirosoantsika makany amin'ny fifidianana zay. Tsy maintsy tapitra ny volana Desambra 7 ny fitondrana fanavaozana ho ny fanamafisany Prime Ministre ho fanajana sy fanatanterana ny tety andro efa nomena ny SADC. Efa tokony voafidy mialoha daty io ny filoham-pirenena vaovao hitondra ny Madagasikara. Ny calendrier mihetsika ny SADC dia ho tanterana izany hoe ho tapitra amin'ny Desambra 7 sy 3 pirenena tena hitondra ny Madagasikara aorian'ny fanavaozana. Tsy ohatran'io tsika. Zay no engagementsika androany raha ny avy teny gouvernement.
Ny vohitra nandritra ny fivoriana tsy ara-potoan'ny SADC omaly ihany koa ny filazana fateteza mety izao fitondrana misy eto Madagasikara zao. No alavaina ihany koa nandraikitry ny voamiran'ny olon-kendry na ny comité des anciens anaramaso sy anohany ny fampihavana-pirenena, ny fanavaozana ny rafim-pifidianana, ny fitsapakevy-bahoaka ary ny fifidianana solombavam-boaka ho avy. Izy birao ny SADC apetraka sy sokatra eto Antananarivo, anaramaso sy andrindra izany dingana izany sy ny fizotry ny teteza mita. Mahakasika indrindra izay resaka fifandraisan'i Madagasikara ao anatin'ny vondrona SADC izay dia namoaka fanambarana ny fitondram-panjakana malagasy taorian'ny fihaonana an-tampony tsy ara-potoana ny vondrona SADC izay natao tamin'ny alalan'ny tambajotra. Izay nanamafisan'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta mpikambana ao amin'ny vondrona ny fanoana ny dingana fanavaozana eto Madagasikara. Ny antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsarin'ny Mathieu Princy. Nanatrika fen'ny fihaonan'ny SADC nampitaindavitra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, ny kolonel Randrianirina Mikael. No mafisin'ny SADC nandritra izany ny fanoanan'ny tondrozotra ho an'ny fanavaozana natomboky ny fitondram-panjakana ary naneho fahavononana anampy an'i Madagasikara eo amin'ny lafiny politika, teknika ary ny fanatanterahana ireo asa voafaritra ao anatin'izany. Anisan'ireo fanapahan-kevitra ny vohitra ny